Makasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny arapa tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaina mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Famelohan'ny idirantsika amin'ireo ireo antsipiriam-baovao dia aindro aroso aminao vetrany ireo lohateny. Ovovatsy ho ela ny olana herinaratra ao Tomasina. Nametrahana maison des avocats eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosbe. Tsy ampy ny fiara-pitatitra amin'izao vanim-potoa Alatsasatrra izao any Antanambao Manampotsy. Famahana ny olana herinaratra ny Tomasina no anomboantsika ny vaovao tonga ao Tomasina ireo milina mpiara herinaratra 7 megawaty anampy ireo milina mpamokatra herinaratra izay efa misy any an-toerana. Paikady entin'ny fitondram-panjakana hamahana ny olana herinaratra any Tomasina taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Gezanisha izy io lovan'ny Irina Javanasy Romial Rakotoarmanana. Efa bolana no ny aina fahatapahan-jiro ny tanànan'ny Tomasina renivohitra ankehitriny ovovany olan'ny herinaratra. Io no nambaran'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Andriamatora Bearmanga Radonirina Luka nanditra ny tatitra nataon'ireo tompon'andraiki-panjakana momba ny fanarenana ny Tomasina izay notarian'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa Rajon Arson Mamitsinina Janot tao amin'ny pacte. Groupe misa sivy mamokatra 7 megawatt no tonga eto Tomasina anampy ireo milina mpamokatra herinaratra ao an-toerana. Vinavinaina atratra 7.4 megawatt ny tanjaky ny herinaratra amin'ny herinandro izao raha latsaky ny 9 megawatt kosa ny filana amin'izao fotoana izao. Andalana ihany koa ny fanamboarana ny volobe izay mamokatra 9 megawatt nanafarana Tarby mitondra herinaratra 70 kilometatra. Mbola manana tsy fahampiana manodidina ny 4.5 megawatt tsika androany io. Androany nefa misy moteur hiditra amin'ny tambajotra androany moteur V-stop izay anome 4.5 megawatt raha mivinavina zany dia ho feno ny famokarana androany raha voarina amin'ny filana satria ilay tsy fahampiana ny maraina ilay 4.5 megawatt io dia ho fenoin'ilay moteur V-stop izay anome famokarana 4.5 megawatt. Zay zany ny zavatra isy androany io raha ny vinavina. Ankoatran'izay nefa dia misy groupe maro be metsika avy any Antananarivo. Totalin'io groupe io dia manome 4 megawatt. Vinavinaina hoe hiditra tsikelikely amin'ny tambazotra ireo 4 megawatt ireo hatramin'ny alatsinainy izao. Orinasa maro no mifanome tanana amin'ny fanomezana herinaratra ny tanànan'ny Tomasina sy ny manodidina. Ankoatr'izay dia kit solaire miisa 3 alina avy amin'ny fitondram-panjakana no efa voazara tamin'ireo commune ao anatin'ny distriktan'ny Tomasina faharoa. Raha izay ny tany Tomasina dia voavaha kosa ny olana nisy tao amin'ny bazary be ny farafangana eo amin'izay resaka jiro izay ihany raha tsy nisy jiro mihitsy izany teo aloha. Taorian'ny fitsidiana izay nataony lehibe ny faritra tany an-toerana dia nasiana jiro avokoa ny ao an-tsena mba hitsinjovana ireo mpivarotra amin'ny alina. Tahina Flavien Tata Randrenambiny. Toy izao ny ainan'ny mpivarotra rehefa maizina ny andro eto amin'ny bazary be ny farafangana. Maizina sy misy siro teo aloha, voatery manangonetana mialoha satria ahiana ny fandriam-pahalemana. Taloha mampiasa torsy, da mividy pily fezay, pily mora lany, da mividy pily fezay da izy fangorana izy miovavao siya. Izy napitatiky, mitaraingana da marang miovao dia kana namefana izy na betsaka nazy. Ito tutungod na bagyan di pa na sige security tena tawura dahil tena nakatama yan natin. Na social base kan ni Iray volana lasa izay no nidinay fotony lehiben'ny faritra sy masinana sy ny ben'ny tanàna ka nangataka ireo mpivarotra ny hamerenana ny jiro izay sy nandeha taonany maro noho ny fahasimbany. Voavaha izany ankehitriny mazava tsara ny eto mpivarotra laokan-drano sy ny legioma. Mazava ka da misy ariva mangorongentana da misy mapidipidiny mangorongentana da mazava tsara dia milamina
Zay no toazy minazy dia nay tsy mividy olona koa. Mba tsy matahotra ka mivarotra lefa rasirasy teny igny zany da madigny manamana fotoagna manodiditra fotoagnanay eny. Satria lamiziny zany da fofofo zao tonga da dimy zany dia fa tsy mahatonga tegna sana tegna ame raha mibesibezy itony mpamafosy. Anisan'ny mahazava-dehibe ny fidirana fotony ny famahana olana haingana tahaka izao manaraka ny filanim-ponina. Nahazo a Maison des Avocats ny Anosibe tonga tany an-toerana ny ministry ny fitsarana nitokana izany ka hainona fa nala fahasahiranana ny mponina sy ireo manandrara eo anivon'ny fitsarana any an-toerana ny fisiny izay Maison des Avocats izay satria dia toerana iray natokana ho fakakefitra izy io. Bebel Betombo solitenanay Anosibe. Hinonga fa hitondra tsiko vaovao ndraiky vahaolagna ho an'ny vahoaka madinika eto Nosbe ny fisian'ny tragno fangalana hevitra na hoe Maison des Avocats natsangana ato amin'ny fitsaragna ambaratonga voalohany eto Nosbe satria tsy agnifagna vola izy ity fa bojo efa tsy dia entsony hoe tsy maty manoty ireo amboniny lalàna efa mba mipiripirina zany zay dia ao anatin'izay koa nefa ny izahay atao anatin'ny olavitra ny mpikambana rehetra ao anatiny zany dia miezaka miara-misalahy ao anatin'izay dia izay ny ananganana nylay trano izay tokanana ny antony dia hoe tsy ny vahoaka malagasy rehetra no mahay ny lalàna na mahafantatra mipitsopitsony ao anatin'izany fampiarany lalàna zay ka le tsy fahalalana zay no lasa vavahady misokatra makany amin'ny hoe io fa na ianao manao kolikoly na hiarana kolikoly. Raha mahitinareo zany dia hoe aleo fa ny avocat manakaiky ny vahoaka. Natao izy ity mba hialagna amin'ny fagnararotagna ndraiky fandaniam-bola ataon'ny sasany amin'ny vahoaka nefa tsy ahitagna vokatra. Nagnamafy ny ministry ny fitsaragna na dia sarotro aza ny ady amin'ny tsy maty manoto sy kolikoly dia efa miroso amin'ny fagnavozagna sady mampiatra ny lalàgna ny fitsaragna mba hanorenana rafi-pitsaragna matanjaka sy mangarahara ary azo itokisan'ny vahoaka. Na solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Nosbe na bentanana ny commune urbaine Nosbe dia samby nangataka tamin'ny ministry ny fitsaragna amin'ny tokony hagnatsaragna ny bureau ny fitsaragna ndraiky fonja eto Nosbe fa efa reraka sady hely. Lafiny fitaterana kosa no izantsika ny vaovao hamiditra amin'ny vanim-potoam-pialatsasatra isika amin'izao fotoana izao fa ho ana Tanambao Manapotsy manokana dia tsy ampy ny fiara-pitatitra any an-toerana ao Tanambao Manapotsy izay misedra olana raha teo amin'ny ara-tsindalana ka manao antsoavy ireo mpisehatra amin'izay asa fitaterana izay mampiasa ny RNTV. Volony aina solitenanay any Tanambao Manapotsy. Ireto fiara tsy matao adalana ihany no fiara mpitatitra entana no sady mitondra mpandeha izay mitombo isa ato anatin'izao vanim-potoam-pialan-tsasatra izao ny mpandeha misafidy ny ala sasatra mamonjy tanan-dehibe ka eto amin'ny kooperativa ny Transexpress hanitokana misy eto amin'ny renivohitra ny distrikana Tanambao Manapotsy no fiara na fiara mitondra akondro na kafe sy ny maro samihafa eto izy ireo no mandray ireto mpandeha. Le tomobile zao eto misy lekoleka dia roy isan'andro mameno. Reto zao zany 125 000 zany le maximum. Le tegna izy zany izy zany presque avy alaka engagena entana zany dia karazana hoe fa tsy misy hoe raha miasa foa zany tora. Tsy maro toerana ihany koa ny sarandalana noho ny antony maro manodidina ny 2 alina ka hatramin'ny 3 alina ariary ny sarandalana amin'ny elanelana 520 kilometatra ary 200 ariary ny kilaoan'ny entana araka ny fanazavany reto mpitatitra dia fiara miasa no hitondran'izy ireo olona fa entana ny tena entina izy ireo. Misy magnano taxi bozokatra fa misy hoe fangavena amin'ny fiara-miasa zany dia zany moaly tomobile dibakabile zany olona chargé be zao dia eo amin'ny 3 adiny na vao mevevagna dia 3 adiny sasany fitozanan'le lalana fapony ary mety amin'ny sary. Fanindrindeto mpandeha ny tokony hisina fiara tena mpitatitra olona
ankatoka izao fitompiala sasatra izao. Misy fotoana zay afara dia sisy seza ambonina entana foana nefa ny tomobile sisy fiarofanina satria zay mandoa frais lafolafo mi dia manana etaeta zany zay mba misy seza mbe afara. Misy vehivavy ihany koa ny mpitatitra mampiasa ny ireny devin ary mahavita adona miverina satria tsara ny lalana. Karanay alokany mandeha 2 heures akeo za dia laka tegna megny any dia mahavita 2 voyage zao vomorana dia voyage. Zay ny makasika niny fa hanosokavana ny 7 Jolay lasa teo ny fanohizana ny fanamboaran-dalana 170 kilometatra any amin'ny distrikany Vangaindrano mampitohy ny Soamanova amin'ny Iara Ranajanona no ny fitopavaratra ka tao asa tagna maro izay fanohizana ny lalana izay fanomezana asa ny olona sahirana any an-toerana ka 300 eo izy ireo no misitraka izay asa fanamboaran-dalana izay ka azo antoka fa ampandroso ny commune izay lalovany raha vita tanteraka ny asa fanamboarana boto Jaune Archon. Lalana 170 kilometatra mahery mampifandray commune maromaro aty amin'ny tapana avaratry ny distrikany Vangaindrano no asy panamboarana. Ny 12 kilometatra amin'izany no efa vita taloha ny fitopavaratra iny. Ho fanazana ny kalitaona ny asa dia najanona izany tamin'ny vanim-potoana ny isiany Rivodoza. Ka hotoizana indray ny asa tagnamaro ankehitriny ho fanomezana asa ny esa-tokatrano no hanamorana ny famoambokatra ny fahavitan'ny lalana. Tafiditra anatin'ny fanatanterahana ny fandaranasa ny fitonam-pazakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fahavitan-tena ara-sakafo tanterahan'ny fandaranasa defi famatsiam-bola ny FIDA. Asa tagnamaro fa mampiasa fitaovana hashimo structuré araka ny lalana miasa zany satria ny rahana miasa amin'ny OIT ny fanamboarana ny dia manaraka tsakany davany ny fepetra sy ny lalana miasa zany ny fandraisana ny mpiasa tanamaro reto piasa dia ankoatran'izay le vola miditra isa-tokatrano ny mpiasa tanamaro zay ao anatin'ny fotoana hanamboarana ny lalana dia ny fahavitany lalana ihany koa dia mety hanampy be dehibe indrindra amin'ilay famoahana n'ilay vokatra kafe sy vokatra vary ary vokatra tantely no natao. Dia ny fanamboarana lalana zany dia mifanindran-dalana amin'ilay asa fambolena satria ny fandaranasa defia efa napovovo ihany ny amin'ny lafiny famokarana vokatra amin'ity faritra avaratra andray mampity zany dia tokony hoentina mandeha makao amin'ilay orinasa ao Votrambo dia izay no antony mahatonga ny fandaranasa defia hoe manampy ihany koa amin'ny fanamboarana ny lalana. Efa nahita fianany ny saran-dalana Vangaindrano Votrambo raha 10,000 ariary teo aloha dia efa tafidina ariary ankehitriny ary tombony lehibe amin'ny famoambokatra ny fahavitan'ny lalana. Sisy fampanosoavagno raha io lala io ake sy vita voalohany satria io lala io mampisokatra ny fifandraisana vokatra amin'ny faritra hafa. Tombosoa be dia be ho anay indrindra amin'ny commune Rano Votrambo fivitany lalana satria ahafahanay mamoaka izay vokatrinay hoentinay amin'ny faritra hafa. Heditra kosa ny afatra napetraky ny lehiben'ny distrika tamin'ny fandrisam-pitenana ny hanazana ny kalitaony asa sy hahaizana hikozakoza ny fotodrafitrasa vita no hanazy ihany koa ny fananana iombonana hananana azy io maharitra. Alafiny fambolena kosa ho fitantanana ny rano izay manondraka ny tanimbary ao amin'ny distrikany Marovoa ao dia arona ny barrage eo amin'ny Matsabory Amboromalandy commune Akazomborona ho an'ny tombontsoan'ny tantsaha maro anisa nanao fidinana ifotony ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana Farasoa Andrimbelonoro OL Ramarson. Tombontsoan'ny tantsaha maro anisa nokatsahana aty amin'ilay Maki Marovoay manoloana ny fiarovana ny barazy Matsaborina Amboromalandy afaka manondraka ireo tambary hatramin'ny 700 hektara. Ahina ny tsy sindrovokabary amin'ny ampahany ho an'ireo sektora hafa noho ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo vitsenisy minimanisy vila sketsa ary fanariana mongo eo anilany Matsabory. Tonga nanatanteraka ny fitsirihana ifotony taoriany famoahana ny didy fampitsarana avy amin'ny fitsarana ho fiarovana ny sandrika ny tompona ndraiky mpanjakana ho fahatrarana ny tanjona. Ao anatin'ny lalàna dia tsy azo atao ny mamboly ao anaty barazy ka nanao programma zany midina satria ny antony efa natao moa ny fangatahana niaraka tao amin'ny région ny gouvernora ny entité rehetrarehetra taty amin'ny distrika dia ny fanaraka fa hoe tokony hamoahana didy dia isorana ny tribunal moa zay fa namoaka didy izy dia manentana ny tsirairay zany mba ho ajanona atsahatra satria aza tia tena 1000 hektara mahery ny any ambanin'ny barazy dia ho totofany resaka 200-300-400 hektara ve nefany
azadiny fa miatototra io dia ny taranaka faramandimbo no hisy problème ary misy fiatraikany any amin'ny vokatra izay zavatra izay satria iny favotototra ny barazy dia tsy ampy io rano io. Ampy izay ny tsy fanarahan-dalàna ny rano ny fototry ny fambolena ka anisany izany ity barazy eto amin'ny Matsabory Ambohimalandy ity. Tena misy tombontsoa be dia be. Voalohany na dia tsy ambolem-bary aza dia rano sehana ampiasain'ny vahoaka ny Akazimborona io rano io. Faharoa, mamelona commune maromaro Akazimborona, Marovoiville velomin'io barazy io ka raha ohatra ka mininia mbola misy ny fambolena dia miamarivo barazy io ho tototra ary miena ny sandany rano tsy mahavatsy an'ireo tany amin'ny 720 hektara izay livatsiny io rano izay zany ny tombontsoa ary izy mahasombotra faharoa Madagasikara dia anisan'izany ny lac Ambohimalandy ny tena mitana manome mahafaharoan'izay sombotra faharoa Madagasikara ato amin'ny district Marovoy. Niarahana nanao rotibe ny fitsirihana ny manamorona sy ny tao anatin'ny Matsabory niarahana ny atrimaso ny zava-misy izany teny antoerana. Andany no nampahafantarana an'ireo tantsaha ny didy fampitsaharana sy ny fandika-an-dalàna ataon'izy ireo. Ny fitantanana Matsabory izao natao dia ikendrena ny tombotsoa iombonana sy ny vokatsoa indrindra eo amin'ny lafiny fambolem-bary. Mbola hijanona any amin'ny distrikany Marovoa ihany isika fa iresaka tranga mpiaramonina vao andro vitsivitsy lasa izay no nisina trangana fanolanana zazavavy kely 12 volana tao Ambalavy Fokontany Mandrosoa 12 kilometatra mialan'ny commune Marovoa Ambonivohitra ka taorian'ny fanadihadiana nataony manam-pahefana tany an-toerana dia efa voasambotry ny zandarmaria amin'ny pirenena tao Akazimborona ilay tovolahy 30 taona navandozaka natolotra avy hatrany ny fitsarana mbola ifarasoa Andriambelonoro sy OL Ramarson. Voasambotra noho ny vilapandrika nataony toparitry ny zandarmaria-pirenena tamin'ny commune Ambanivohitra Akazimborona ity tovolahy navandoza 30 taona lasipatra tamin'ny fanolanana zazavavy kely iray vao 12 volana. Atao ireny vokatra dia nitatitra ireo zava-misy marina teny an-toerana ny lehiben'ny toparitry ny zandarmaria-pirenena ao amin'ny commune Ambanivohitra Akazimborona. Ny andro sy ny 9 jona 2024 rehefa nisy ny fivokan-kaviana teo amin'ny toerana atao hoe Ambalavy Fokontany Mandrosoa commune Ambonivohitra Marovoa district Marovoa dia nandritra amin'ny fivokan-kaviana dia mety nyty tovolahy iray ny zanakanabaviny zazavavy kely 12 volana nitambatambazana mety ny andeha mividy biscuit. Rehefa izay dia nanaovany filandratsiny tany anaty alatany izazy io izay simba tanteraka noho ny fanolanana izay nahazo azy. Taorian'izay moa dia tsy hita raha namana ary nametraka fitoriana ny fianakavian'ny raiben'ny zaza avy amin'ny dadany taty amin'ny Topatra Akazimborona ny 27 ny volana Jona nandray nandraikitra manarify izany izahay dia niandro ny 27 ny volana Jona voasambotra iranamana rehefa nanaovana velapandrika. Eto izahay dia manentana atsika ray aman-dreny mba hanara-maso tsy avelavela handeha ny zaza satria betsaka ny olon-dratsy eo ihany koa moa ny firongatry ny zava-mahadomelona izay ao anatin'ny ady amin'izay izahay mpitandro filaminana ireny rehetrarehetra dia noho ny voka-dratsin'ny fitorohana zava-mahadomelona. Ny faharoan'ny volana Jolay lasa teo nakarina teo anatrehany ny fitsarana fampanohavana ity zatovolahy ity mandra-piandra ny valy ny didy fitsarana azy. Efa noraisiny centre Vonjy Antanana kosa ny zaza tratry ny fanolanana taorin'izay ary mbola manao antsoavo andreo olom-pirenena rehetra manana olana erisetra mba ho sahitoroka eo anivon'ny zandarmaria-pirenena. Izay vaovao izay ihany koa ny tirantsika amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana taorian'ny disadisa ara-politika teo amin'ny ben'ny tanàna ny commune Antsabe centre sy ny vahoaka tany an-toerana dia nisy ny fifandaminana nataony lehiben'ny distrikany Ambantsaka taorian'izay dia ny roso tamin'ny fanokafana ny Chabron commune ary nakaton'ireo andian'olona sasany izay birao izay teo aloha Lucien Tongarivo.
No ny disadisa politika tamin'ny volana desambra 2024 lasa teo manoloana ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitra n'Antsabe centre sy ny vahoaka taty an-toerana dia ny afara tamin'ny fandravana trano sy fandrobana fananana ny toy tamin'ny fanakatonana bureau ny komina ka olona 140 no tafiditra amponja vonjomaika. Noho izany dia nisy ny fifandaminana sy ny fampihavanana nataon'ny lehiben'ny distrika Anambanja Ramatoa Bevazaha Marianika tamin'ny andaniny sy ny ankilany tapaka teto fa ny sokafana ny bureau ny komina mba hafahany vahoaka misitraka ny taratasy ilainy andavanandro. Fihetseham-po anazy zao dia karakorako zao. Voalohany mankasitraka chef district izay soliteny mpanjakana mandraika ty miaraka amin'ny ekipany izay nanao ny asany ary mankasitraka koa vahoaka zany nagniky nihanikafo bureau satria io zany tegna hita fa manahirana vahoaka. Nanambara reto vahoaka ty an-toerana fa tsy manaiky ny ben'ny tanàna hiasa raha toa tsy mivoaka amponja ny olona 140 voasazy. Zanako ny gadrano noho ny fiaraha averiny amin'ito. Izy nampifodiro, izy mangala izy, tsisy alahelo zahay fa méritienne. Alahelo nataony maire zanakanay tegna mampangifiry fonay mikasika raha ke zanakanay fofony amin'ny gadany tsisy lera atiavanay izy ke mbala hiditra amin'ny bureau ny commune amin'ny tany pitrahanay ty. Hita fa mbola misy ny teboka zay tsy fagnaraha fa maso ny tegna fanjakana dia lazavainy tamin'ny besiny maro ity bureau ny commune ty dia trano fanjakana fa tsy trano ben'ny tanàna. Rariny sy hitsiny raha sokafana mba afahany mpiasa miasa ary afahany sarabambom-bahoaka misitraka zay asa tokony atao atagnatin'ity bureau ty. Mariana fa afaka fotoana fohy dia ho isy ny fifandaminana farany ataony OMC amin'ny andaniny sy ny ankilany. Fa namafisina kosa ny fandriampahalemana ao amin'ny distrikany Morafenbe ka nomena fitaovana ireo fikambanana Tesaka sy Sakalava ary ny polisy pirenena tany an-toerana mba hoentina hanamora sy hamahana ny olana ara-pitaovana amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana ao amin'ny distrikany Morafenbe tamin'ny alalan'ny volany Siad Daniel Randriamanjato Thierry Rahajarmeva. Notolorana Montokrosy iray avy ny fikambanany zanaka Tesaka Miraile sy Miray Maina, zanaka Sakalava ary ny polisy pirenena mba entina manamora ny asa fametrahana fandriampahalemana ato amin'ny distrikany Morafenbe. Izao fitaovana izao dia avy amin'ny volany Siady izay tantaniny solombavam-bahoaka. Ikena tokoa fa isairana tokoa moa zay nandritsy ny andro maromaro nandresany lasany zay tanora mavitrika tao ambany vola sy ireo tanora zay ao anatin'ny fikambananay na ao amin'ny Tesaka na ao amin'ny Sakalava. Dia ny resako eto moa dia ny fisorana, tsisy resaka olavaina tsy fa ny fisorana azonay ataonao Andriamatoa solombavam-bahoaka sy ny lehiben'ny district izany amin'ny fanomezana lehibe ho anay fikambanana. Eto ngamba zay dia efa manantena sady fa handre tsara ny asanay sady avitriky. Noho ny fanomenana namenanao tomboko mavitriky zay zao mandeha mare. Manatantara satria raha ny lehiben'ny distrika manokana dia vao androany sambany nafana ny tafa ary nafana koa miaraka amin'ny ireo to solombavam-bahoaka amin'ny mijerana zany tena fampalisoana zany. Voamarina androany satria sy resaka kobaka ambavavosina ka barary amboninkaza ny tao fampalisoana fa tena ventiny ary zavatra marina zany réel concret izy androany. Tsara ao amin'ny asako ao ny solombavam-bahoaka Firezavinany di député Mena. Isorana manokana filoha fanavazana republique Andriamatoa Mikaely Randrianirina. Isoratsika satria avy amin'ny lehiben'ny gouvernemanta sy avy amin'ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra no nazahoantsika zao. Raha nisy ny blocage dia tsy tonga taty amintsika io vola io fa voakenda tao ambonimbony eo. Ary izay isorantsika andrao eto. Ka noho izany rehefa navotsorana namena lalana ny volany Siady izay ho ampiasaina ho fampandrosoana ho an'ny district tsirairay. Araky ny teny lehiben'ny district iny hoe tsy eto atapitana Morafenbe ihany no izarana ny volany Siady. Fa misy commune anankefatra ato, misy fokotany maromaro ato anatin'ny district Morafenbe. Izay tsy maintsy mahazo ny anjarany.
azo lazaina fa milamina amin'ny ankapobeny ny ato amin'ny distrika ny Morafenimbe na dia mbola misy ihany aza tsy indraindray ny ao amin'ny commune Beravina iny. Ho any amin'ny faritra Vakinankaratra isika no tanteraina tao Antsirabe ny andiany fafito amin'ny parlon développement izay mitondra ny lohahevitra hoe ny fomba ahafahana mamorona lanja bebe kokoa amin'ireo arena nana ny faritra Vakinankaratra nanatrika ny hetsika ireo mpianatra ny mpampianatra ny mpampianatra mpiaraka ireo mpandraharaha ireo solotenan'ny fiarahamonim-pirenena sy ny tompona ndraiky mpanjakana tany an-toerana Bakoly Andriatsalama sy Ajimy Ramanantsoavina. Lara-pahamehana amin'izao fotoana izao ny fampifandraisana ny fampianarana ambony amin'ny filan'ny fampandrosoana eny fotony izany indrindra no antony anamafisana ireo anjerimanontolo ny fanofanana sy ny fanentanana omenan'ireo mpianatra mba ahafahan'izy ireo mampiatra ny fahalalana norantovina amin'ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina. Anisan'izany ny hetsika nokarakarain'ny fandaharana asan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana niarana tamin'ny Université Vakinankaratra sy ireo fikambanan'ireo mpianatra. Amma toeram-pandratona fahalalana ny université dia misy ny mpianatra atao anatin'ny université izay mahazo fahalalana. Misy ihany koa nefa ny orinasa misy ny tanjona izay apetraka amin'ny fampandrosoana dia ny tena tanjona zany dia hoe inona ireo otrika reny misy eto amin'ny faritra Vakinankaratra ary ahoana ny fomba amadiana an'ireo ho lasa tena arena afaka isitrahan'ny rehetrarehetra. Ny tena mivoitra tao anatin'izay dia ny dingana rehetra hoarahana mba ahatongavana amin'izay fitrandrahana ny otrika rena misy eto amin'ny faritra Vakinankaratra izay. Fahombiazana tanteraka satria fiatombohana ihany moa zany zao fa misy iaingana ary hevitra be dia be no mivoitra teto izay mitodika makany amin'ny tanora. Nisongadina nandritra ny dinika fa manana hery lehibe entina mampandroso ny faritra Vakinankaratra noho ny fananany sehatra matanjaka eo amin'ny fambolena toy ny famokarana ronono, ny arena kibony tany, ny fandrarahana ary ireo tanora maro anisa sy mavitrika. Mbola ijanona amin'ny faritra Vakinankaratra ao ihany isika tontosa ny fanatanterahana ny sehatra ifampidianiana ho an'ny mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana ao amin'ny distrika Antsirabe faharoa ka ny avy ao anivony CER na ny rantsa mangaika ny CENI ao amin'ny faritra Vakinankaratra noho ny karakara izany hetsika izany ho fanomanana ny fiatrehana ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana no antony izay fionana izay cadre jonera Entsora Soarimalala. Teto amin'ny Braony distrika no nanatanterahana ny sehatra ifampidiniana mahakasika ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana tonga niatrika ity fotoana ity avokoa ireo mpisehatra sy tompona ndraikitra samihafa tafiditra ao anatin'izany zotra mpifidianana izany izy ireo izay afaka nitondra tsikira sy sosokevitra ary fanamariana samihafa ihany koa. Tena zava-dehibe le izy ary nahafahan'ny rehetra namoaka ny hevitra fa ny teoria moa zany ny mipetrapetraka tsara fa ny ao amin'ny fanatanterahana no hitondrahana ireny sosokevitra ireny hoe leo mba misy ny implication an'ny rehetrarehetra zany hoe ny fampandraisana anjara na ny fivavahana na ny tompona ndraiky mpivavahana na ny tompona ndraikitry ny fanjakana na ny ireo mpanao gazety sy ny media rehetrarehetra amin'ny fanetanana ny olona mba tena ho fatany zany hoe misy marina zany recensement zany mba tsy verimberena ny fahadisoana rehefa manao liste électorale satria mafy dia mafy ny asan'ireny sefokotany sy ny reny komity mpanisa ireny. Dia ny faharoa rehefa vita ny eny an-kianja dia tokony zany ny mpikirakira ty amin'ny lafiny informatika tena miezaka mifantoka dia mba tsy isin'ny hoe miverina foana na dia efa lasa ary ny fanitsiana ny fanasorana maty fampidirana amin'ny vaovao dia miverina ny liste dia mbola ny teo aloha ihany ny teo aloha dia mba entanina zany ny onivon'ny CENI mba hoe anao an'izay fampahafantarana ankapobeny mba ho antony-raha mihitsy zany any amin'ireny sehatra rehetrarehetra mba hanamora n'ilay fandrisana ny olona mba tsy ahadiso indray satria amin'ny mahafanavaozana azy dia tokony hoe misy zavatra mipetrapetraka tsara ny fomba fiasa sy fomba fanatanterahana.
ny tondra fanazavana sy fampahafantarana ireo paikady vaovao entina manana lisitry ny mpifidy feno sy ekeny rehetra ary ny antso fiara-miasa ihany koa ny avy amin'ny voameram-pifidianana eo anivon'ny distrika n'Antsirabe faharoa. Zay ny makasika niny fa mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny tokantrano ny fahaleovan-tena ny vehivavy. Ho fanamafisana izany dia vehivavy 30 no nisitraka fiofanana momba ny zaitra sy nomena tohana ara-pitaovana fanampiana avy amin'ny ONG Directed fiara-miasa niaraka tamin'ny ministeran'ny mponina sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa fanadihadiana. Tsy ampy ny finiavana raha tsy toanana fahaiza-manao ampitomboana traikefa. Vehivavy 30 indray no nisitraka fampiofanana maimaim-pona avy amin'ny ONG Directed tetỳ amin'ny CFPF Tsimbazaza nandritra ny 3 andro fiofanana nifantoka tamin'ny setry ny zaitra mba hanatsarana ny fahaleovan-tena ny vehivavy arakasa sy ara-bola. Tanjona ny hanomezana fahaiza-manao ahafahan'ireo vehivavy indrindra fandrenim-pianakaviana mivelona amin'ny herin'ny tenany. Tsy voatery asa any amin'ny orinasa izy ireo fa afaka mamorona asa sy mampidibola ho any ankohonany. Voalohany indrindra aloha ny fahazahoana formation gratuit ho anay eo ihany koa ny fahazahoana fitaovana izay hoentinay atao miatrika asa amin'ny andavanandro ihany koa izany mba ahafahanay misantatra amin'ny mahavehivavy anay. Mbola maro amin'ireo vehivavy tsy hanasa no miankin-doha tanteraka amin'ny fidiram-bola ny raim-pianakaviana ka lasa mametraka olana amin'ny tokantrano noho ny tsy fampiana ka lasa vesatra amin'ny fandaniana. Izany fanofanana izany dia niompana tamin'ny resaka fanaovana tablier scolaire sy serviette hygiénique lavable. Tao anatin'ny 3 andro no nanatotosana ny fanofanana teto vita somatsara an'izany izy dia nisy ny fifanampiana moa zany teo amin'ny 3 tonta momba an'izany. Tanjona moa zany dia ny mba hananan'ireo vehivavy ireo asa mendrika ho an'ny tenany, tsy voatery asany amin'ny orinasa foana izy amin'ny androm-piainany fa mba hanana asa manokana ho azy. Ankoatra ny fiofanana maimaim-pona dia nomena fitaovana fanomboana ihany koa ireo navita ny fiofanana. Anampy azy ireo anomboka avy hatrany amin'ny asa fiara-miasa ny ONG Directed sy ny ministeran'ny mponina ary ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Tsy voasambany no nanao hetsika ara-tsosialy toy izao ny ONG fa mitohy hatrany ny fanohanana izy ireo fianakaviana sahirana amin'ny alalan'ny fanampiana ahafahan'ireo fianakaviana ireo mizaka tena ara-pivelomana. Fampiofanana vehivavy izay efa nahazo tantsorika fampiofanana avy amin'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ihany koa ny ben'ny tanàna ho fanamafisana sy fanatsarana ny fahaiza-manao eo amin'ny fitantanana eny anivon'ny commune ka ny tany amin'ny faritra Bonglava sy Analanjorofo nondeha ho arahantsika. Lara-pameha ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny fampivoarana ny kalitaon'ny tolo-drara sy ny fotodrafitrasa fototra ho an'ny vahoaka eny amin'ny commune ka ben'ny tanàna 30 ato anatin'ny faritra Bonglava miampy ireo filan-kevitra sy ny trésorerie communaly no nisitraka fampiofanana avy amin'ny fitondram-panjakana hanamafisana ny fahaiza-manao ny amin'ny fitantanana sy ahafahany feny tandrifina andraikiny mba tsy isiany ny olana ka ho sakana eo amin'ny fampandrosoana no antom-pisiny izao fiofanana izao. Ny fanavoazana moa zany efa afaka tomboka sahady amin'ny fomba fiasa eo amin'ny ezaka fanandratrarana tanjona afampandrosoana ifotony. Ny ezaka ho an'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana dia ny fitondrana tantsoroka ara-kalitao ho an'ny andraikitra eny eo Vondrobaokampahatra itsinjaram-pahefana manoloana ny tandrifina andraikiny. Tondra izay ezaka zay tsy ao anatin'ny tebitely fa ao anatin'ny ezaka mikatsaka ny vokatra fahombiazana amin'ny fanatsarana ny tolo-drara sy fotodrafitrasa fototra ho an'ny vahoaka. Iantoka no avy ny fampandrosoana ny faritra izay miainga ny fotony izao fampiofanana maro lafy omena ny ben'ny tanàna izao hoy ramatoa lehibe ny faritra. Misy tokoa ny tombotsoa azon'ireo ben'ny tanàna mifanireo ao ihany koa ny TC sy ireo conseil communal eny amin'ny commune tsirairay avy dia ny fanaran-dalàna ao anatin'izay mba tsy ho diso amin'ny asa izay atao tsy ho solafaka amin'izay asa izay fanentanandreo mpizaika
natrika izany fiofanana zany a mandritra ny telo andro zava-dehibe zavatra ohatrenao anankiray ary antoka ny ho avy resaka fampandrosoana. Tsy misy ny fampianarana manokana ho an'ny olom-boafidy hoy ny solombavam-bahoaka ka zava-dehibe izao tantsoroka ataon'ny fitondram-panjakana fanavozana izao amin'ny alalan'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Voatery nanana fiofanana manokana toy ny kasam-panjakana izy ireo ka tsara dia tsara amin'ny fotoana toy izao zany hanomezana azy ireo sy zarana azy ireo ny traikefa sy ny kalitao mba ahafahany tena tonga amin'izay tanjona kendreny zay dia fampandrosoana iny fotsiny zany. 3 andro ny faharetan'ny fiofanana andrasana amin'izy ireo aorian'izao ny ahafahana manatanteraka ny etaetam-bahoaka ao anatiny didy amandalana. Ny faritra Bongolava ny nanomboana azy voalohany fa mbola hitohy amin'ny faritra hafa izao fampiofanana ho an'ny ben'ny tanàna izao. Loha hevitra samihafa mifototra amin'ny fampandraisana andraikitra ny fikambanana amin'ny fampandrosoana iny fotony sy hidaridalana hanasara ny fara-penany amin'ny asa ifafatosy izay azo ivelomana no antony fiofanana. Ben'ny tanàna enina sy mpitarika fikambanana ara-sosialy maro sy olosotra liana amin'ny fiofanana no niofana nandritra ny hateloana. Tomponantoka ny solombavam-bahoaka Andry Kristalcom, filoham-panorona ny fikambanana mampiray. Eto Full Point district Toamasina faharoa no natao ny fampiofanana. Fa inona ny tanjona ny rosoana amin'izao? Itsinjo ireo marefo ara-piveloma hameo asa ho an'ny tanora indrindrandrindra amin'ny andraikitra samihafa zay anagnanay tsiraikiraiky zany araky le volazanao teo misy ben'ny tanàna misy solombavam-bahoaka ny tegnako vao maika manamafy orona zany ny asa sosialy zay efa nazatranay hatramin'izay tsy hoe tonga amin'ny toerana maha politika izahay dia hanadio ny vahoaka ny Fenerivest vao maika ry zahay zao mandinika mihitsy hoe inona ny fomba rehetrarehetra ahafahanay mampiroborobo ny sosialinay agnivon'ny distrika misy anay. Velom-panozery dia ben'ny tanàna avy ao amin'ny commune Ambanivohitry Ambanjany Sahalava. Mba inona moa no voarainy ny tanatin'ny fiofanana? Misy ifandraisany amin'ny fitantanan'ny commune indrindra moa zegny asa fampandrosoana ambanivolo amin'ny agnatin'ny fikambanana zay zavatra mitady ino le atantin'ny vahoaka aminay ao ke le raha nidiniky tanatina tsokasitakato moa zegny ifandinina pekady agnatin'ny vahoaka agnatanderaka zay fampandrosoana zay namitrahany vahoaka fitokisana aminay. Misy ny vondrona ifandraisany rehetra mba ahafahana mifampizara vaovao amin'ny andavanandro dia ny fikambanana mampiray. Aorian'izao dia ho isy fampiofanana toy ity ihany koa isaky ny commune 4 mandrafitra ny distrika ny Fenerivo Antsinanana. Izany dia natao mba ho tohana maritra ho an'ny vahoaka ny Fenerivo Antsinanana. Fahalara-pamena ho an'ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-talàna fikarakarana manokana ny fahasalamam-bahoaka any amin'ny distrika nalany azy. Nanolotra fitaovana entina manatsara ny hôpital be Nantala ny tenany ka tamin'ny alalan'ny volany Siad taona 2024 no nazona izay fitaovana izay. Priska Calvao, Brian Judicael, TVM Mantala. Kini solombavam-bahoaka voafidy teto Antala hatramin'ny nalany azy ny tondrany tohagna ara-pitaovagna hoentigny magnatsara ny fotodrafitrasa ny fahasalamam-bahoaka aty an-toerana. Tamin'ity herinandro ity dia nanolotra peinture hoentina manavao ny lokon'ny hôpital be, tuyau ary simenitra ho an'ny sampandrara ny fahasalamagna ny tenany. Tamin'ny alalan'ny volan'ny Siad taona 2024 no nahavitagna ny vidy ireto fitaovagna ireto. Peinture 49 bidons de ciment 6 ciment zegny pour amboagna azy fa mbola misy ciment 6 sako zegny agnanovagna azy sy tuyauterie zegny agnamboarana le tuyau-ny rano satria izy zao zegny misy efa simba izy zegny agnampianay amin'ny hôpital be. Misy koa ciment misy ciment amin'ny Siady agnampiagna amin'ny fagnatsarana ny hôpital be antsika. Io zegny efa fanamby natao tamin'ny fifidianana regny ny anatsarana ny hôpital bentsika dia amin'ny ciment ndraiky le peinture zegny io zegny vola avy tamin'ny Siadiny 2025 dia misy le tuyau ndraiky le main d'œuvre ho an'ny agnano le hôpitaly izy zegny vola avy amin'ny député Eric Fernand ary fagnampegna avy amin'ny sénateur Eric Fernand koa zegny afagna magnatanteraka le asa agnatsarana ny hôpital be. Tany nisisaka fagnomezana solosaina ihany koa ny hôpital be ny Antala. Zava-dehibe eo amin'ny fampandrosoana ny fifagnamezan-tagnana
hoy ny lehibe ny sampandraharaha ny fahasalamam-bahoaka aty Antala nandray ireo fitaovana ireo. Sampandraharaha-mpanjakana maro aty amin'ny distrika Antala no efa nahazo ny solosaina avy tamin'ny solombavam-bahoaka Eric Fernand. Tahak'izay ihany koa ireo commune mandrafitry ny distrika Antala. Ho an'ny vangaindrano kosa dia ho atsaraina ny setry ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana. Anisy ny hetsika fizarana vitamina A ho an'ireo ankizy sy fizaham-pahasalamana ary fitsaboana mba amporosiana ny olona azoto anatina tobi-pahasalamana hetsika izay natao maimaim-poana atao amin'ny hôpitaly CHRD ny vangaindrano Atodso Patrick. Manana ny toerany lehibe amin'ny fitombon'ny zaza ny vitamina A saingy ambany ny tahany fandrakofana ny fizarana azy io ho an'ny enimbola voalohany tamin'ny taona 2024 ity ho an'ny farapedi-pahasalamany vangaindrano 520 isanjato ihany ny sitraka izany tamin'ny zaza 537 alina izay isany mahasaritra ny ady amin'ny sy fanjarisakafo ihany koa. Ny mahazatra dia ny fotoana fanaovana ny hetsika fanaovam-bakisiny ihany vao mijara ny mpiasan'ny fahasalamana ka hovana izany fomba fiasa zany. Manomboka izao ampiakarana ilay couverture na vitamine A izay ataontsika hoe mbola somary ambanimbany satria na ny atony na ny hery fiarovana na ny fahasalaman'ny maso dia mandringa raha ohatra ka tsy tomombana izay couverture vitamine A zay. Misy ny fiovana stratégique amin'izay fizarana vitamine A zay tsy tokony andro campagne na fampatatsika anazy hatram'izay dia hoe herinandro sy zaza ny vao misitraka vitamine A ampidirina amin'ny asa andavanandro ny sampandraharaha fahasalamana na eny any CSP na eny any hôpitaly mampiditra izay fizarana vitamine A zay mba mampiakatra mitantana be zato isanjato couverture ny vitamine A. Naneo favonona ny rehetra fa handrendraikitra amin'ny hanentanana ny reny hanatina ny toerana voatokana hisitrany zanany ny vitamina A mba hisojovana ny fahasalamam-bahoaka fa ny vahoaka salama ihany no afaka mamokatra. Vonona hifanomitanana amin'izany ny fiadidina ny distrikany Vangaindrano. Fanamorana ny fahazoany rehetra tolotra ara-pahasalamana dia manatanteraka fizaham-pahasalamana maimaim-poana sy fandraisana an-tanana ireo marary ny CHRD2 Vangaindrano. Hetsika natao ahafahan'ny mponina mamantatra mialoha ireo aretina sy mahazo fitsaboana sahaza ara-potoana ka manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny isam-batan'olona sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Isara marigny eto moa zafa programa mpanjakana izy ity misy fandraisana an-tagna maimaim-poana e marary sakanavaka zany. E marary raisiny maimaim-poana na zaza na olombe na antitra. Agnatin'izay misy fitiliagny diabety, fitiliagny tosidra, tiliagny miaraka avao koa ny aretin'ny faingosela na drépanocytose satria da isan'ny faritsy misy an'izay avao koa isaka aty. Sadimo amin'izay avao koa ny reny bevoky, misy ny fisapana, e fisafoa isaka aty, da misy e vaksiny, da misy ny ho an'ny viavy koa misy ny fandridram-piterana. Antoky ny fahasalamana tsara ny fanatonana tobi-pahasalamana sy ny fanaovana fizaham-pahasalamana tsy tapaka manampy amin'ny fisoroana ny fitiliana mialohan'ny aretina izany ka mampitombo ny vitana hahazoana fitsaboana mahomby. Anentanana antsika rehetra izay tonga eto zany mba mampafantatry namantsika tanàna agny. Fiarovana avao zava-dehibe sy hafa sy izay aleo misoroka toy izay misabo dia anentanana antsika agnamafy an'izay fiarovana izay. Mandritra ny 3 andro no hanatanterana izao hetsika izao iarana amin'ny mpitsabo rehetra eto amin'ny CHRD2 fa matsisa kosa no nahazoana fanafody ampiasaina amin'izany. Afa ho tanteraina ny alahady 12 Jolay ho avy izao ny andiany faefatra amin'ilay fampisehoana a génération 2000 arak'izay anarana entiny ity hetsika goavana ity izay dia natao hanasongadinana ireo mpanakanto nalaza tamin'ny taona 2000 ny fampisehoana isatrany kosa ny ampiavaka niseho toy ireo andiany teo aloha raha ny nambarany mpikarakara fanampanazavana. Amorona zany concept zany zay satria betsaka ireo mpanakanto izay tsy hita tsony tao anatin'izany hoe génération 2000 zany satria le concept génération 2000 moa zany hoe tsy hoe ny olona teraka taona 2000 fa ny mpanakanto nalaza tamin'ny taona 2000 dia nanao recherche zay tao amin'ny servivant hoe iza daholo ireo mpanakanto nalaza tamin'izany taona 2000 zany. Zay ny tena antony finisiny zany génération 2000 zany. Hitantsika ngamany hoe tamin'izany édition maro samihafa zay na hitantsika ireo mpanakanto maro be nifandimby tamin'izany génération 2000 raha tsy fotsiny zao amin'ity andiany faefatra
ty dia raha hitanareo ngamana anisan'ny valany folo faingotoely zay efa nieritreretina hoe tsy hanao mozika intsony amin'ity tsy efa nicomeback ny génération de 1000 mihitsy amin'ity andiany fahefatry ty miampy-pisiny valany folo faingotoely ao anatin'ity regroupement ny andiany fahefatry ty hitantsika koa zao fascination zany efa tsy nanana eritreritra hoe hanao mozika intsony dia zay moa ny tena ampy-pisiny zany génération 2000 zany toy ny Marion zao efa tena hoe tamin'ny herintaona natsonona mihitsy nakaty Madagasikara tao anatin'izany génération dia zay moa ny esprit an'ilay génération 2000 hoe hiara-membontsika zany taona roa arivo zany leo mpanakanto nalaza tamin'izany taona fotoana ty moa zany tena mariny fa rendez-vous atsika ilay izy zany hoe isataona dia misy foana le hoe génération 2000 dia tiana ho tenenina hoe na izahay ihany koa raha mandray anjara ao anatin'le génération zany dia mifankafy daholo reo artiste rehetrarehetra reo mahafinaritra tsy le hoe hira fotsiny zany mahafinaritra anay na hoe andray vola amina resaka contrat fa na izahay koa raha olona mifankafy daholo ohatra lasa filinina manokana mihitsy zany hoe tafiarako daholo le artiste tamin'izany dia nameno an'le hira namanao le aoara zany dia hoe mahafinaritra koa tsy hoe hifaly ny hira fotsiny zay fa mifankafy zany dia misatratsika mifankafy rehetrarehetra ihany. Alafin'ny kolotsaina izay ihany no amaranantsika tanteraka ny fampahalalam-baovao notolorana mari-pakasitrahana ireo mpitsabo mpikambana ao amin'ny FZMMRA fiara-miasa tamin'ny fitaliavam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina Analamanga no natotosana izany Lalatina Jeriko. Mpitsabo nentim-paharazana 7 no notoloran'ny fikambanana zanadrano mpitsabo mpikaroka rokandro malagasy na ny FZMMRA mari-pakasitrahana. Izy ireo izay nahavita be efa antaonany maro teo amin'ny fikambanana sy ny fiarahamonina. Zavatra toko mbola voto zaza kely dia efa nanao an'io fitotaona zao 89 zao ka fagy zay nihinana hatramo zay mbola tsy nisy ohatran'izay. Sivana tamin'izao hetsika izao ny maha-olobe sy manana ny maha-izy azy ireo ny sitraka izany. Fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo efa nanana traikefa fa ela amam-polo taona ny maro efa mitsabo tao anatin'ny tontolo nentim-paharazana io dia ny fikambanana FZMRA zany dia vondrona iray lehibe ao anatin'ny fitsaboana nentim-paharazana dia mena mari-pakasitrahana ireo olobe ao anatin'izany fikambanana izany. Miantso hatrany moa zany ny mba hivondrona ny rehetrarehetra ao anatin'ny fitsaboana nentim-paharazana mba hipetraka amin'ny tena izy zay mba fanentanana napetraka hoe ary tokony ho apetraka ihany koa reny zay nanolorana an'ireny olobe reny hoe nametrahana an'ireny olobe reny aloha mba samy mianana ny izy azy zany dia tsy rehetrarehetra zany tokony hoe mba hanaja an'ilay fitsipika ao anatin'ilay tontolo-panahy. Saika nahitana solotena avokoa ary nahazo ny mari-pakasitrahana ireo distrika misy ny fikambanana FZMMRA indrindra fa niteto amin'ny faritra Analamanga. Atapitra ny ora ny fampahalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampahalalam-baovao manome fotoananao amin'ny rahampitso indray feloha tompoko.